Manapaka-ampotsika mandrakariva ny fahasoavana ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ary Izy Jesoa Kristy Tompontsika. Andeha ny filazan'ny tsara araka ny marika toko 7 ny 14 ka hatramin'ny 720 no andraisantsika ny toriteny anorenana finoana ihany koa entsika miaina mamakivaky ny herinandro indray sy ny fiainantsika manontolo. Raha ny tantarany jerena dia zao. Eo manomboka any amin'ny andininy faharoa dia ahitana ilay tantara Jesoa sy ny mpianany niakatra tany an-tendrombohitra. Ary rehefa tany an-tendrombohitra dia nisy ilay fiovantarety eo amin'ny Jesoa. Ary teo ampovoan'ny Elia sy Mosesy Jesoa. Avy eo dia nidina izy ireo, izany hoe niala tany an-tendrombohitra. Ndika ilay hoe nidina dia zao, andeha hamonjy indray ny fiainam-piarahamonina ilay mazatra isan'andro. Ary voatafidiny zareo dia hitantsika fa olana sahady no nitranga, satria nisy lehilahy anankiray nanana zanaka azony démonie. Izany hoe nisedra olana izy ireo rehefa avy any an-tendrombohitra. Fa rehefa jerena ry havana ny perikopa telo izay novakiana tamintsika teo, dia ahitana izao foto-kevitra izao. Raha izao foto-kevitra izao ny jerena dia hoe fananganana na fanarenana ara-piarahamonina ny mahaolona. Io zany ilay atao hoe réinsertion sociale, fananganana ara-piarahamonina, assistant social na assistant familial ihany koa. Satria raha mamaky ny boky ny Ezekela isika dia ahitana mihitsy hoe raha misy rahalahinao raha tsy fanahy ka tsy nanarinao izy kanefa ho faty dia ho very izy ary adinina aminao ny rano. Ary raha ohatra indray olona efa marina, rahalahinao nanao ny marina ka niala tamin'ny fahamarinana, raha tsy nananatra ianao, zany hoe eo zany ilay fanarenana, dia mety ho faty amin'ny fahotana izy, ho adinina amin'ny rano koa isika. Raha mijery ny filazan'ny tsara araka ny marika isika ry havana dia mahita hoe zanaka tovolahy kely anankiray, tsy fantatra io na tovolahy moa zany na mety ho tovovavy ihany koa izy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, tratra ny fanaratsy, voafatotra. Ary dia mipepipepi ny ray aman-dreniny hoe ahoana no atao satria tratrana olana. Ary mijery ihany koa tsika any amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 izay nivakiana teo, ilay tantara dia maneho mihitsy ilay lehilahy malemy teo amin'ny vavahady tsara endrika. Rehefa nangataka izy dia hoy Petera sy Jaona hoe tsy manana omena anao izahay fa mitsangatsangana, dia nitsangana niaraka tamin'izay izy. Izany hoe rehefa tena jerena zany ireo foto-kevitra ireo dia entina ilazana hoe ahoana no hanarenana ny fiarahamonina ao anaty faharavana. Roa tokom-bolana izay ry havana tafaresaka, misy fianakaviana mianatra sady miasa ny Alemana, dia resaka fanarenana ara-tokantrano no asany. Izany hoe mampahery sy manangana ary manarina indray ireny fiainam-piarahamonina efa rava ireny. Dia izao ny zavatra namperitreritra, izao ny asako aty ozy satria kozinako zany izy io. Aty Alemana ozy ny olona rehefa tratrana depression sy stress, fa na ny hanina ao an-trano aza lo fotsiny ao anaty congélateur ao fa tsisy mikitika, ny trano mikorotana ambony ambany. Ary ny ankizy kely, ny zazakely dia mahita faisana satria ny ray mpianakaviana na ny renim-pianakaviana dia mivary lavo amin'ny resaka zava-mahadomelina, dia mijaly fahadiran'ovana. Dia reny ozy anisan'ny asanay, fa za lay olona iantsoroana amin'io dia gasy lay metsoroka. Dia tonga saina atao anatin'izay satria mandinika rehefa mifampiresaka izay da eo amin'ny 5 isan'andro ny tanora malagasy tonga ny Alemana. Inona ny azakazahanareo ka any ara zany ny zava-misy, satria hoe hiala ilay korotana eto an-tanàna ve? Fa aika naiza toerana ale, zany ny zava-misy. Ary ny mieritreritra ao anatin'izany hoe any amin'ny toerana efa mandroso sy milamina, manan-karena ve dia miainan'izany ny olona. Fa tokony ho fieritreritra ao anatin'izany hoe rehefa tsy misy Jesoa ny fiainan'ny olona, fa na dia izay ananany aza dia fitaovam-piadiana hamotika ny fiainany. Tadidio zany. Rehefa tsy manana an Jesoa, ninona zavatra ananany? Dia gaga ianao tao anatin'izany. Dia za moa zany nampahery anazy eo, mahereza raha zandrovavy efa izay ny hetson'ny tompo, satria taloha ny Eoropeanina mitory filazantsara taty Madagasikara nitondra fahazavana. Izao indray malagasy ny manarina ny Eoropeanina, indrindra ny Alemana. Mamperitreritra zany. Ary eto zany raha jerena tokoa ilay zava-misy dia izay mihitsy ilay tranga izay iainana eto.
tena fanarenana ara-piarahamonina, réinsertion sociale. Rehefa misy ryhavana fanarenana ara-piarahamonina dia izao no tokony ho tsaroana voalohany indrindra. Rehefa manarina olona ara-piarahamonina dia ny ara-panahy sy ny ara-tsaina aloha no avotany, fa aza maika ny anarina ny ara-nofo. Efa niaina zavatra ohatran'izany ma tsy nahita zavatra ohatr'izany aho. Mpangataka teny amoron-dalana dia nakarina nomena toerana, dia nomena 5 alina sy 2 hetsy ariary isan-trano mba hevotany. Ka izy zatra mangatako mahazo dia mikepoka, fa tonga ny rapitsy dia omeo ihany pastera noho n'izay. Satria ilay toe-tsainy sy ilay toe-panahiny tsy voarina, fa maika eo amin'ny ara-nofo. Dia izao soratra masina zao zany dia mitarika antsika ho amin'izany hoe ahoana ny etrehina zany hoe korotana ara-piarahamonina, zany faharavana ara-piarahamonina. Raha ny filazan'ny tsara araka ny marika aty mantsy jerena dia izao: ray aman-dreny mitotototo miferinaina noho ny fahavoazan'ny zanaka. Zava-misy iainana amin'izao vanim-potoana izao zany. Fa ny afatra ho antsika ry havana, afatra roa nomena antsika dia izao: manoloana ireny zava-mitranga ireny fadio ny mitazapotsiny, fadio ny mitazapotsiny. Rehefa ny zavatra mitranga zany dia izao: nirahana ny mpianatra Jesoa, nandeha nandroaka ilay démonie. Dia nandalo tsy fahombiazana ilay mpianatra Jesoa, tsy naharoaka ilay démonie. Dia ny zava-misy manomboka amin'ny 440 nivorivory ny olona. Tao anatin'izany ny mpanora-dalàna. Inona ny aton'ny ivoriany? Ilay mpanora-dalàna eto olona tompona ndraikitra ara-pivavahana, tompona ndraikitra eo amin'ny fiarahamonina, olona mahay soratra masina rehetra. Saingy izao variana ny ady hevitra izy, tsy tao an-tsainy hoe ahoana ny ahasitranana an'ity zazy ity, na hoe ahoana, inona no atao mba ahatonga an'ity zazy ity ho voatsabo aingana. Fa tao anatin'izany dia izao ny fanontaniana nipetraka tao anatin'ny sain'izy ireo dia fa naninona ny mpianatra Jesoa tsy naomby? Fa inona ny antony? Andeha raisina sara-tsaina zany hoe misy olona anankiray accident, dia nandalo ny mahay fizika, dia ozy izy hoe mafy be kosa angamba ny force an'ilay bandy ity, matoa izy nikapoka mafy. Dia ozy ny dokotera indray nijery hoe tokony betadinina avy hatrany no ahositra, zany hoe miady hevitra izy zany eo anatin'ilay izy. Ozy ny filozofa hoe mety matoa io tratran'ny ohatran'io ndrivorivo mafy kosa izy Raha pastera indray zany nahita an'ilay izy dia mety ozy pastera hoe matoa io tratran'ny ohatr'izao nanoty ilay zalahy io. Zany hoe eo anatrehan'ny zavatra mitranga matetika dia ady hevitra ny misy, fa tsy misy mikaroka vahaolana hoentina ampandrosoana, na hoe entina ihany koa anarenana. Dia za moa tsy tehiteny hoe esory aloha le omby, zay mantsy le fiteny tamin'iny hoe esory aloha le omby. Fa matetika miady hevitra inona no antony. Ny olombelona ao anatin'izany dia izao: tsy mahatsapa mihitsy hoe manana andraikitra izy manoloana ny tranga ao anatin'ny fahavoazany hafa. Ary fomba ny fiangonana zany indraindray, fomba ny fiarahamonina, fomba ny kristianina, lay toe-tsaina mody fanina, lay mitazapotsiny amin'ny loza manjony hafa. Dia ho an'izay efa niarakara taona taminay efa zokonjokony ohatranay aloha dia natsiaro ilay filman-drajao mihitsy ilay amonon-teny rajao, non assistance de personne à danger. Pasterany eo alohany eo tamin'io mitazapotsiny manoloana ny fahavoazan'ny hafa eo anatrehan'ny olana izay mianjady ny hafa. Fa izay andrasana amin'ny fiangonana ry havana dia izao: isika dia mandray andraikitra amin'ireny tsaboana ireny. Zava-misy iainan'ny fiarahamonina amin'izao misy fotoana ianao zany dia gaga mihitsy rehefa misy olona tratrany ny accident na olona tratrany fahavoazana, dia inona ny ataony? Alainy sary selfie ary mitady zay ma izy rehefa mipartazy an'iny. Za lasa ny tenany no asongadiny, fa tsy manana hevitra izy hoe ahoana ny etrehany, inona ny atao mba hanavotana n'ity olona ity. Tonga dia maka sary avy hatrany, ary ao anatin'izay aza indray dia lasa ny tenany indray no misongadina, fa tsy ilay olona. Dia jereo tsara ny ao amin'ny asan'ny apôstôly teo rehefa nanasitrana i Petera sy Jaona dia talanjona ny olona, satria heverin'izy ireo fa Petera sy Jaona no tena zavatra, no tena izy. Fa ahoana navarin'ny Petera sy Jaona? Tsy izahay ny masina, fa ny anaran'iza ozy nasitrananay an'io, ny anaran'i Jesoa. Zany hoe amin'ny zavatra tahaka an'ireny aoka tsy isika no songadina, fa tena mila mandray andraikitra isika. Io ohatra n'ilay ao an-trano ihany, rehefa matsiro ny laoka dia ozy ilay anankiray, zany nahandro an'io, dia ozy koa ny anankiray. Ka zany no mividy an'io, za mihitsy no mifantona ny trondromaina io, mahatonga ny trondromaina io tsara roany.
lasa ny tenany ny asongadiny ry kristianina havana raisiny andraikitra manoloana ny reny fananganana ara-piarahamonina faranamaka ny bokyny Ezekela teo sika ry havana hoe raha misy ratsy fanahy hoasorin'Andriamanitra ny fanahiny hoasorin'Andriamanitra ny ainy ka tsy nananatra isika tsy nanarina azy isika dia ahoana ozy ny soratra masina ho adinina aminao ny rano raha misy rahalahanao niala tamin'ny fahamarinana ka tsy nananatra isika ho adinina ny rano ry kristianina havana andraikitra tsika kristianina tsy mitaza-potsiny ny fiangonana dia mpanangana fa tsy mpandrendrika ny fiangonana dia mpampahery fa tsy mpanan-kivy ny fiangonana dia mitarika ho amin'ny fiainana mandrakariva fa tsy mpanosika ho amin'ny fahaverezana raisiny andraisintsika ry havana manoloana ny fahavoazana sy ny fahasarotana ara-piarahamonina eto dia ny mpanora-dalàna ny vahoaka no iantefan'ny afatry Jesoa isika kristiana ihany koa dia iantefany zany afatra zany azavariana miady hevitra amin'ny zavatra tsy misy dikany izay tsy mitondra ho amin'ny fandosoana sy ny soa an'ny hafa fandeha andray andraikitra fa ny afatra faharoa ry havana dia zao sahia manantona an Jesoa sahia manantona an Jesoa fanamarihany aty am-piandohana dia zao rehefa mamaky ny tantara isika amin'ity 𝗙𝗜𝗡𝗢𝗢 ity dia saika Jesoa mandrakariva no manantona mialoha manontany hoe inona ny zavatra mitranga ary zany ny fotom-pinoana tokony ananantsika eo amin'ny asa-pamonjena raha kristianina isika protestanta dia mametraka mihitsy hoe izy Andriamanitra no manantona atsika mamonjy atsika fa ny anjarantsika dia ny mino sy manaiky azy fa misy fotoana ihany koa tsika miinsista misisika tsaroantsika zany zao ilay vehivavy lay narary ny tsidrana ndritra ny 12 taona nandalo Jesoa dia misy vahoaka betsaka manelanelana azy dia tena nisisika mihitsy izy zany hoe misy fotoana zany eo amin'ny asa-pamonjena tena asehon'Andriamanitra fa izy no manantona misy fotoana isika no misisika azahoanan'izany fa amin'ny foto-kevitra na ny fotom-pinoana dia Andriamanitra no mamonjy fa ny zavatra hita eto dia zao lay raim-pianakaviana teo anatrehan'ny olana zanaka tratran'ny fangejan'ny fanahy maloto eo amin'ny fiarahamonina ry havana dia indrindra ho antsika malagasy dia arena ny zanaka menaky ny aina marary anie zany hoe zanakao zao a demoniaka mona marenina azerina any anaty rano mikitro-nify mandovory zava-dozy zany a mba zanakao mba enteherana kanefany lasa vesatra fa na dia zany aza anie dia zao ekena hoe mety tsisy an'izany demoniaka zany amin'izao fa ndraindray toetra ny ankizy sy ny tanora ny olona amin'izao mihitsy zany hoe be marenina be tsy miteny miogaoga rakizintina be famaliana tsy tana ao an-trano mampiferinayna ny ray aman-dreny zany mamparary foan'ny ray aman-dreny zany na dia tsy demoniaka azy dia indraindray ilay toetra asehon'ilay demoniaka eto dia hiainana amin'ny fiainana andavanandro ao anatin'izany dia tena ao anatin'ny olana ty raim-pianakaviana ity satria hoe hatramin'ny fahakeliny no efa niainana izany ilay zaza dia ao anatin'izany indrindra ry havana dia zao Jesoa nanontany inona no mampiady hevitra anareo ohatrinona izy zay zany hoe efa fotoana manao ahoana ny iainany zavatra tahaka an'izao dia namaly moa ilay raim-pianakaviana hoe mandovory izy atsipitsipiny zany hoe tena miaina fijaliana sy fahoriana fa tao anatin'izany dia zao fantatry Jesoa ny tsy finoana teo anatin'ity raim-pianakaviana ity zay natonga ny Jesoa ny teny ary netoraka tamin'ny vahoaka sy ny mpiaino rehetrarehetra le hoe ry taranaka tsy mino mandra-pahoviana no hitoerako aminareo mandra-pahoviana no andeferako aminareo fantatry Jesoa ilay tsy finoana satria vokatry ny tsy fahombiazan'ilay mpianatra dia toa niteraka tsy finoana teo amin'ilay raim-pianakaviana ihany koa zany tranga zany satria tsy nahomby ilay mpianatra entina ilazany zany hoe voafetra ny mahaolona voafetra ihany ny fahefana mahaolona saingy zao rehefa tsy nahavoroaka demonia ilay mpianatra dia tsy nino koa ilay rangahy kivy izy ketraka izy ilay tsy finoana dia nifindra ary zany mila hitandremana ry havana indraindray indraindray io tsy finoan'ny hafa io mifindra makany aminao ary ho antsika malagasy ny toe-tsaina indraindray dia zao ny zavatra ratsy mora mifindra noho ny zavatra tsara andenge raisina sara tsaina zany mahita zavatra ratsy eo amin'ny fiainam-piarahamonina fa mora miraikitra iny noho ny zavatra tsara misy tantara ty Albert Einstein ilay manampahaizana indrindra eran-tany
nanoratra teny amin'ny fafana 9-1 jusqu'à 9-10 dia tany amin'ny 9-10 dia nataony 91 fa tsy 90 dia nioraka daholo mpianatra rehetra. Inona mampioraka anareo izy ka 9-10 eny 90 fa tsy 91 dia zao ny teniny hoe hatrany am-piandohana nanoratra marina tsisy nakasitraka anareo fa voatokana fotsiny ny zavatra diso nataoko mioraka daholo nareo ary fiainam-piarahamonina zany ilay ratsy kely izay hita indraindray no manjaka bebe kokoa. Eto zany ilay tsy finoana dia nifindra, ilay tsy finoan'ny mpianatra dia nifindra tamin'ilay raim-pianakaviana. Mandra-pahoviana no iterako aminareo ry taranaka tsy mino noho ny akeliny finoana dia Jesoa dia niteny mihitsy tokony hino isika ao anatin'izany. Tena ilaina ny manam-pinoana fa izay tarian'ny soratra masina antsika ry havana eto dia zao ilay hoe sahi manatona dia zao isika dia mila mahay manaiky fa marefo. Isika dia mila mahay manaiky fa voafetra manoloana ny olana. Zao ny tenin'ilay lehilahy mantsy eto hoe mino aho afao ao amin'ny ho afaka amin'ny tsy finoko. Tena fanekeny zany. Entina ilazany hoe tô mino ihany aho fa tô tsy mino. Mino kanefa ka tsy mino. Entina ilazany zany hoe matsapany tsy fahamendrehana eo anatrehan'Andriamanitra. Ary zany ry havana natao hoe olona matotra ara-panahy. Ny olona matotra ara-panahy, ny olona matotra ara-toetsaina dia olona mahay manaiky ny fahadisoana, olona mahay manaiky ny tsy fahatanterahana. Fa rehefa ny olona anankiray zay manoloana ny tranga ka tsy manaiky ny fahadisoana, mbola tsy matotra ara-panahy izy zany. Ary zany no takian'ny soratra masina amintsika fa rehefa manaiky ny fahadisoana sika, manaiky fa malemy ano atrehan'Andriamanitra dia ho tonga ho amin'ny tena fibebahana sy fiekena ny herin'Andriamanitra sy ny fahalebiazany. Ao anatin'izany dia zao takian'ny soratra masina amintsika ihany koa, isika mahay manazava ny olana sy miaiky hitondra ny olana eo anatrehan'i Jesoa Kristy. Hitantara ny olana amin'ny atsipiriany. Jereo tsara ty raim-pianakaviana ty tantarainy amin'ny atsipiriany mihitsy. Nanao an'izao le zanako dia nanao an'izao le zanako dia nanao an'izao le zanako. Dia hoy izy Jesoa hoe eto aty le zanakao ary. Ary zany takian'ny soratra masina amintsika. Misy fotoantsika manoloana tokoa ny olana indrindra ho an'ny zanaka. Dia indraindray aza atao fosaina, indraindray aza atao aratsiana eny anivon'ny mpiarabelona, indraindray atao atosika miala tany fa zaza maditra. Fa takian'ny soratra masina eto hoe hazavao amin'ny Jesoa ny olana dia hoento ao amin'ny Jesoa hoento ambavaka. Tena misy fotoana tena zany tokoa ny tokony ho toetra ny ray aman-dreny. Efa fantatra fa madiditra kely le zaza dia rehefa mivavaka amin'ny hariva dia tonono mihitsy. Ty zanako ty Jesoa androany dia be fahamaliana. Atao eniny mihitsy dia atao enin'ny Jesoa. Hoento ao amin'ny Jesoa ny olana, tantarao mihitsy ny olana. Fa rehefa tonga ao aminao, rehefa tonga ao amin'ny Jesoa dia tsy olanao tsony fa olana izy. Jesoa mamany olana rehetra. Mila manaiky hositranina ihany koa tsika, tsy mitady vahaolana ny ankafa fa Jesoa ny vahaolana. Eto ilay zazalahy kely dia tsy mana-tsafidy fa izay tian'ilay fanahy ratsy hanaovana azy. Ary misy fotoana dia tahaka an'izany tokony ho tonga saintsika ray aman-dreny hoe reo zaza reo ange, reo ankizy reo ange matoa mivary lavo. Indraindray tsy tompon'ny tenany intsony izy fa misy fanahy mangeja azy. Ny anjarantsika dia zao hoento ao amin'ny Jesoa. Ary zany ny tena raim-pianakaviana te hanangana, zany ny tena renim-pianakaviana te hanangana ny taranaka, mitondra mbavaka ny taranaka eo anatrehan'Andriamanitra, mitondra mbavaka mametraka ny adiny eo anatrehan'Andriamanitra. Tsarovy fa Jesoa dia vonona handray, Jesoa dia tsy miavina, Jesoa dia mandray an-tanana. Jereo tsara ry amin'ny 9:20 fa 7:20 dia niraisin'ny Jesoa izy, nandray an-tanany Jesoa dia nanangana. Zany hoe tena natsangany Jesoa, nataon'i Jesoa olom-baovao, novonjeny Jesoa. Ary io le ambaran'ny soratra masina hoe ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy. Entina ilazana amintsika zany hoe rehefa hoentintsika eo anatrehan'Andriamanitra izy dia Andriamanitra no miasa. Vonona hanangana ve isika ry havana? Tena vonona ve itsika andray andraikitra manoloana zany olana maro samihafa izany? Tsarovy ary, misy dingany fahafahana, misy dingana fananganana izay ambaran'ny soratra masina. Dia ny voalohany dia zao fandraisana andraikitra. Mila mandray andraikitra isika fa tsy mitaza-potsiny. Fa ny faharoa dia zao mila manantona amin'ny finoana isika. Ny fahatelo dia zao mila mahatsapa ny fahalemena sy ny fahadisoana isika. Fa izany no anisany anankiray mitondra antsika ho amin'ny tena fibebahana.
fa ny fahaefatra dia zao, mila fahavononana amboraka izay marary eo anatrehan'i Jesosy Kristy, satria Jesosy dia mpamonjy sy mpanafaka ary mpanangana. Ry kristianina havana, fadio ny mitasa-potsiny, sahia manatona an'i Jesosy. Ho azy Andriamanitra ny voninahitra. Amen.